Tompo klasy tompo vavy madodona androariva kely ny tenako atsika vahoaka malagasy mpiray-tandrazana. Androany dia alohan'ity oronatsary ity ho an'ny indrindra ho an'ny tanora malagasy. Manoloana ny zavatra mitranga ankehitriny amin'ny firenentsika. Tsy mba niteny mihitsy ny tenako nandritry ny taona maro zay sary efa nisafidy no nisitaka kely ny politika. Satria verina tamin'ny fandrarana ary aty ivelany misy ary mivezivezy eo mba tanteraka ny adidy amin'ny ireo orinasako. Androany nefa te hiresaka landalina kokoa momba ny JIRAMA ny tenako satria rotaona zay nefa nitondrako vahaolana ho an'ny resaka jiro any Madagasikara. Na dia tsy mitovy hevitra amin'ireo mpitondra firenena ary ny tenako satria raisin'ny zareo fahavalo ny tenako dia nitondra foana anjarabriky satria zay maha-malagasy zay le valambaolona. Dia nitondra vahaolana ny tenako sy ny orinasako sy ireo mpiara-monina rehetra aty amin'ny Emiraty izay momba ny JIRAMA. JIRAMA dia efa ela no nitondranay zany hoe volavolana tetikasa ho an'ny JIRAMA indrindra lavitresaka efa amatona maro ary misy tetikasa anankitelo nentina ho an'ny JIRAMA. Ny ray dia ny foezaka indrindra zay amanany délestage, dia ny faharoa dia ny resaka foezaka atonony na hoe court terme zay resaka hybridana solaire, dia ny fahatelo farany dia resaka tohadrano na dam. Ary efa nentina nandaninay amina tapitrisa maro na dolara zany zavatra zany nanaovana ny étude rehetra nanomboka tamin'ny resaka tohadrano zay anisan'ny ngeza indrindra ao Madagasikara dia ny tohadrano Bavolo. Ary io tohadrano io dia efa navita rangopo izay tamin'ny 1994 momba ny anatanterahana azy satria nandritry ny efa taona no nanaovan'ny ekipa rehetrarehetra ny Alliance Énergie na ny Rado Énergie zay orinasa misahana amin'ny resaka angovo aty Dubai no efa nanao zany tetikasa zany. Ny zavatra mbola nentinay fanampiny dia ny vidiny satria ny zavatra tsapa dia lafo loatra ny vidin'ny ny jiro ao Madagasikara. Tsy ilay JIRAMA mandafo azy fa ilay mpivarotra ilay angovo amin'ny JIRAMA no mivarotra lafo. Ary zay nampatonga ny tenanay nitondra vahaolana ho an'ny JIRAMA. Zay moa ny fotom-pisainana zay hoe na tsy mitondra firenena ary ianao na tsy mifankazo hevitra ara-politika ary ianao amin'ilay mpitondra dia nentina foana zany vahaolana zany. Roa taona lasa zay dia nisy délestage ohatran'izao mahazo ny firenentsika zao androany zao tany Madagasikara dia nanoratra tamin'ny zareo mpitondra fantsakana hoe misy vahaolana ity ho anareo. Ary io vahaolana io dia nentina teo anatrehan'ny filakevitrin'ny fitantanan'ny JIRAMA, nentina teo amin'ny directeur général ny JIRAMA ary nentina teo anatrehan'ny ministry ny angovo. Ny zavatra mitranga samy manaiky daholo izy rehetrarehetra fa mety le vahaolana fa taratasy maty foana lay fanolorana nataonay. Mandetika manao tsy ahy foana zay hoe vahoana inona no fanapa-kevitra ataonareo satria efa vita rangopoy tamin'ny 1994 zany fifanarahana amin'ny JIRAMA zany satria raha ny vidin'ny angovo zay natolotra ho an'ny JIRAMA dia 4 cents par kilowattheure. Zany hoe mora lavitra noho ny ividana JIRAMA amin'ireo orinasa vahiny zay miara-miasa amindreo. Zany hoe androany JIRAMA dia mividy 22 cents par kilowattheure amin'ireo orinasa ireo ary mbola zavatra anankiray tena mahatonga ny fahatianjoko io JIRAMA io dia ny fiamarotana n'ilay atao hoe gropy tsy mivarotra fa ame tantan'le tsy miankina le vahiny le gropy any JIRAMA dia rehefa aveo ofainy JIRAMA indray nefa mbola JIRAMA koa no vidiny gazoil sy ny filolorto.
ary ny tena loza rehefa avy eo dia rehefa tsy mahavidy gazoal le jirama na filorta dia hofaina foana ny efan'ireo reo groupe reo, zany hoe le groupe ny jirama mena le privé dia le privé mandray vola fotsiny. Zay ny tena olona ny jirama. Ary zay no nahatonga ny resaka tamin'ny ministry ny angovo, tamin'ny resaka tamin'ny DG ny jirama hoe fa isika ve tsy afaka mamerina n'izany atao hoe fiandrianany jirama zany ary azo atao ny manatanteraka nireo tetikasy reo. Na raisiko fotsiny ohatra ny momba n'ilay tohadrano zay 600 mégawatt ary voniny zay ny anatanteraka n'le 600 mégawatt zay tsy lavitra ny Tananarivo. Ary io tohadrano io no nataony mpanjana tany voalohany tany Madagasikara ny étude. Ary io no nyraisinay satria tsy azoko androany hoe fa manino io tsy nety natao zay tsy lavitra à 90 km any Tananarivo. Azo atao tsara io. Ary zay no nahatonga ny hoe voniny zay natanteraka an'io fa indrisy tsy misy valiny fa miodikodiny eo le ministre, miodikodiny eo le DG, dia rehefa manontany le DG dia baiko ny miandro ny baiko ny ministre, rehefa manontany le ministre dia miandro ny baiko ny président de république. Farany natsona ny président de république izy teny mbola manao étude ministre, ny étude nefa vita complet, nataonay natolotra tamin'ny jirama, natolotra tamin'ny ministre satria 15 ingénieur avy aty ivelany nentinay nanatanteraka ny étude ny zavatra io. Ary ny riari anankiray dia orinasa malagasy zay tataniko no manatanteraka an'izany miaraka amin'ny famatsim-bola zay entina fonds d'investissement avy aty ivelany. Zany hoe zay no mampatonga ny mahavita manatanteraka ny vidin'ilay koa angovo herinaratra ho 400. Zay no mahatonga na mitodika androany. Tena tiatsika ve ny ampandroso a Madagasikara? Raha tiatsika ny ampandroso a Madagasikara dia tokony aprima daholo ny ampo fa amiko ny kolokolo ny manimba ny Madagasikara, ny kolokolo ny manimba ny jirama. Ary azo atao tsara ny mamaha ny olana jirama. Zay no mampatonga ny hoe ny foezaka resaka délestage roa taona zay nefa niteneniko foana hoe afaka hitondrana manao système mobile zay mitovy ny ataon'ny Dubai, zay mitovy ny ataon'ny Arabie Saoudite, na dia mpamokatra herinaratra ngizabe ary ny any Abu Dhabi dia misy fotoana misy pikana délestage dia misy camion zay mahavita 2 mégawatt. Ka rehefa misy pika ambony be ka misy délestage dia mandeha fotsiny le camion dia branchena dia tonga dia mandeha. Teny tamin'ny DG jirama sy ministre ny angovo hoe raha ny délestage Tananarivo dia misy gap na dia davina 10 mégawatt, zany hoe camion anaky 10 fotsiny dia afaka tonga dia mamalo satria ny vahoaka malagasy ny orinasa rehetra mila miasa. Tsy azoko maninona tsy atao ilay izy. Ary zay le olana hoe nametraka fantariana tenako fara sy ireo mpiara-nodina amiko hoe le anaraky ny radara fanomanana ve ny olana zareo. Ary zay no mampatonga ana androany. Androany dia teteno hoe misy vahaolana jirama ary azo atao tanterahana faran'izay aingana. Resaka daholo ny antsika no miteny hoe ka manao an'izao ka manao an'izao satria tsy miteny marina ianareo mpitondra, tsy miteny marina nareo mpitantana ny jirama satria isaky ny mandeha manao lettre de rappel zay hoe fa oviana ihany ty zavatra ty no tapahanareo ny hevitra dia ny zavatra teneninareo dia hoe fa misy an'le groupe tonga avy any Thomas gaga zao androany. Misy tanora anankiray malagasy tonga aty a Dubai zay miaraka amin'ny mpitondra fanjakana le tanora fotrany hoe mitsomponenana aty a Dubai izy dia mitantara izy eky any mba ho diso ny zavatra resahany tamiko dia miteny izy hoe le groupe tonga ao io nge ka mbola be da be mipiesy tsy ampy satria anisan'ny miara-mividy an'le groupe tany Chine ry zareo zany fournisseur sa tsy fantatro. Apetrakintsika ny fanontaniana ary mila valiny zany efa mijirama satria vola malagasy zany, volan'ny malagasy zany, volam-bahoaka zany satria mijirama no vidy azy. Ka manomboka androany te hitodika amin'ny nareo mpitantana ny jirama. Azahodina resaka politika. Misy tombontsoa hoarovanareo ve ao ambadika ao sa tombontsoa ny olombitsy amin'ny resaka fandrarana. Za tsy manohatra ny fandrarana
amin'ny ankapobeny fa kosa tokony azava satria ve malagasy no mitondra vahaolana dia tsy mety fa rehefa vahiny za tsy hanonona ny anaran'ireo vahiny reo nge vitsikely 5 izy eo manao fournisseur ny jirama io ary ny zavatra mitranga dia zao tsy misy rarahin'ireo orinasy ireo ny fahorian'ny malagasy fa ny azy ny fatany dia ny vola miditra ny aposiny ny zavatra vahaolana aingana indrindra amiko dia avereno amin'ny jirama daholo aloha reo groupe-ny jirama reo foan'ireo contrat reo satria groupe-ny jirama iny reo ampiasain'ireo ary zay no mampatonga ny hoe androany dia mila tanora aiza daholo ny tanora intellectuel be da be zay ny ingénieur polytechnicien afaka mitondra ny anjara briky ho an'ny firenena fa tsy voatery hoe ho andeha ho privatisena foa ny jirama vo afaka mandroso io ary ohatry ny aty Dubai ny resaka secteur stratégique rehetrarehetra dia tsy maintsy tatany ny fanjakana satria manjary lasa misy ampimamba taon'ny mpandrara ty ivelany zay no mampatonga namanosika hoe ny jirama tokony ho janona ny fanjakana fa mila fitantanana madio sy tsisy kolokolo zay ny tiako atongavana setry tonga ny tanora androany manao antso mijoro amin'io hoavy rampitso 20 septembre tena koa dia anisany ny atao hoe malahelo any Madagasikara ka raha mba mijoro ny tanora eno izy avelao izy iteny aza basy no asetry azy fa avelao ny tanora iteny mino aho fa tsy tanora andeha anakorotana andeha androba zay victime amin'ny 20 janoary 2024 very daholo fanananay may daholo fanananay rotoka daholo fanananay fa tsy mitovy ty satria androany dia fijoroana ny zo fototra ho fitakiana hoe aizany jiro sy rano satria vola be ary ny tena mamenatra dia misy rehefa misy vola tonga avy any amin'ny banque mondiale ho aloena atokana ho anjirama dia mainka daholo izy mianakavy andoha facture za tsy hiteny hoe fictif fa andohan'ireo facture n'ireo mpandrara amiko ianareo parlementaire tokony manokatry nareo fanadiadiana dia ny androany akaiza daholo ireo vola reo ary zay ny jorono reto aho dia mitarika ny tanora malagasy firenenao firenentsika Madagasikara ka zo fototritsika ny mitaky ny marina ny famarinana samotain'Andriamanitra tsika masina mety tandrazana